quelques portions de la parole de Dieu pour nous guider ce soir. Amaky andiny soratra masina vitsivitsy amin'ny tenin'Andriamanitra isika mba hitarika antsika amin'ity hariva ity. Notre sujet ce soir, c'est de vraiment crier et convoquer Dieu. Ny lohatenitsika amin'ity hariva ity dia ny tena hoe fiantsoana na fitarainana amin'Andriamanitra. La première verset qu'on va lire, ça se trouve dans le 2 Chroniques, chapitre 32, verset 20. Ny andiny soratra masina voalohan'izay vakiana dia ao amin'ny tantara faharoa toko faharoa amby telopolo andininy faharoapolo sy faharaiky amby roapolo. Oui. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Tantara faharoa toko faharoa amby telopolo andininy faharoapolo sy faharaiky amby roapolo. Ary noho izany dia nivavaka Ezekia mpanjaka sy Isaia mpaminany zanaky Amoza ka nitaraina tamin'ny lanitra. Ary Jehova naniraka anjely izay nandringana ny lehilahy mahery rehetra sy ny mpanapaka ary ny komandy teo amin'ny tobon'ny mpanjaka ny Asiria ka dia lasa nody amin'ny kenatra Sankeriba. Ary no niditra tao an-tranon'Andriamanina izy dia namono azy tao tamin'ny sabatra ny zanany naterany. On va lire dans le psaume 50, verset 14. Mbola makitsika ao amin'ny salamo fahadimapolo andininy fahaefatra ambin'ny folo. C'est un ordre de Dieu, c'est une invitation de Dieu direct pour nous. Io dia baikon'Andriamanitra fanasana mivantana avy amin'Andriamanitra ho antsika. Salamo fahadimapolo andininy fahaefatra ambin'ny folo. Manatera fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra ary efao amin'ny avo indrindra ny voadinao. Je crois que oui, mais chez nous en anglais c'est 15 et 16. Amin'ny teny anglisy zany andininy fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo izy. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Fa amin'ny ratsy fanahy kosa dia hoy Andriamanitra, ahoana no hitorianao ny lalako sy hitondranao ny fanekeko eo ambavanao. Et on va lire aussi Jérémie 33, verset 3. Dia mbola ovakitsika ihany koa Jeremia toko fahatelo amby telopolo andininy fahatelo. Antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarom-pantarina izay tsy fantatrao. On a choisi 3 versets de la Bible Nifidy andiny soratra masina anankitelo amin'ny Baiboly isika de nous faire comprendre ce que les enfants de Dieu doivent faire. mba ampahafantarina antsika izay tokony ataon'ny zanak'Andriamanitra. De la part de Dieu, Raha ny amin'Andriamanitra il a déjà commis lui-même comme un Dieu qui répond prière. dia efa nilaza ny tenany ho Andriamanitra mamaly vavaka izy. Et Dieu n'est pas en train de seulement nous dire des choses la vérité, il ne décide pas de le faire. Ary Andriamanitra tsy hoe milaza amintsika fahamarinana izay tsy ho ataony. S'il nous invite à prier, Ary raha manasa antsika izy mba hivavaka ça veut dire qu'il a l'intention de répondre prière. dia midika izany fa tena manana faniriana hamaly vavaka izy. Il y a un verset dans la Bible qui dit Dieu est le Dieu qui répond prière. Misy andiny soratra masina ao amin'ny Baiboly izay milaza manao hoe Andriamanitra dia Andriamanitra mamaly vavaka. Et nous avons lu une portion ici dans le psaume, dans le Jérémie. Il dit convoque-moi, crie à moi, demande-moi. Ary namaky isika ampahany vitsivitsy tao amin'ny salamo tao amin'ny Jeremia manao hoe antsoy aho mivavaha amiko Dans le de temps de trouble. amin'ny andro fahoriana. Et je veux vous répondre, je veux vous délivrer. Ary dia amaly ianao anafaka anao Alors, dans le temps d'Ézéchiel, qu'on vient de lire là, koa tamin'ny andron'ny Ezekia izay nivakiana teo. Hézéchias, le prophète, Ezekia mpanjaka quand les armées de Sankarib entouraient la ville,
rehefa nanodidina ny tanàna ny miaramilan'ny Sankeriba. Et dans ces temps-là, la ville était entourée avec un mur. Ary tamin'izany fotoana izany ny tanàna dia voadidina manda. Et alors les armées et les adversaires ont crié de derrière la mur de les dire de ne pas lutter contre eux parce qu'ils vont détruire la ville. Ary ireo tafika fahavalo ireo dia niantsoantso tao ambadiky ny manda manao hoe aza miady aminay fa hoarodanay ity tanàna ity. Et on a effrayé le peuple d'Israël. Ary dia nampitahorina ny zanak'Israely. Ils étaient prêts de soumettre, de se donner à l'adversaire. Ary dia efa vonina mihitsy izy ireo mba hilavolefona eo anoloan'ny fahavalo. Parce qu'ils étaient autour de la ville et autour de la mur et c'était facile pour eux de détruire. Satria nanodidina mihitsy ny tanàna, nanodidina mihitsy manda ny fahavalo ka dia mora tamin'izy ireo no andravany tanàna. Mais Isaïe a contacté le prophète Isaïe. Fa Ezekia dia niona tamin'ny mpaminany Isaia. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ka inona nataon'izy ireo? On a prié Mivavaka et izy on a crié. ary niantsoantso Ça izy. veut dire on a vraiment prié. Zany hoe tena nivavaka mihitsy. J'ai une imagination, au moins on a prié toute la nuit. Nieritreritra mihitsy aho hoe tena mandritry ny alina angamba mivavaka izy ireo. C'était pas dans une façon... Andriamanto, délivre-nous s'il vous Tsy plaît. fombafomba kelikely takan'izany hoe Andriamanitra afao zay azafady. Aide-moi Seigneur. Ampio zay tompo. Ça ne va pas ça. Tsy mety zany. Alors on a été ensemble les deux Ka dia nivavaka miaraka izy ireo. et on a eu foi en Dieu Ananana finoana qui n'Andriamanitra répond aux prières. zay mamaly vavaka. On a eu la même foi que Daniel avait Tena mitovy tamin'ny finoany Daniel nanana quand, izy ireo. quand Nebuchadnezzar et tous les autres, les adversaires, on l'a dit qu'on va les tuer. Rehefa niteny Nebokadnezara sy ny namany fa hoe ho vonoana. Et la même foi que les trois Hébreux en avaient. Nanana finoana tahaka an'ireo Hébreu anankitelo izy. On a cru en Dieu Nino et on a an'Andriamanitra izy. dit directement au roi, Ary dia niteny tu peux nous mettre mivantana dans le four, fa azo ny atao mais il y a un Dieu au ciel qui fa misy répond aux prières. Andriamanitra any an-danitra zay mamaly vavaka. Et on va prier, Ary dia et hivavaka on izy. va crier, Iantsoantso et jusqu'à Dieu répond. mandra-pamaly Et Dieu n'Andriamanitra. a délivré Ary dia nanafaka et il a Andriamanitra apporté la délivrance. nanome Alors, fanafahana. Ézéchie avec Isaïe, on a prié Ka Ezekia mba amin'ny Isaia dia nivavaka. et on a crié. Niantsoantso ny taraina. Dans le psaume 50, Ao amin'ny salamo on fahadimapolo vient de voir la proposition de Dieu. C'est une proposition. dia hitantsika ny sozokevitra omen'Andriamanitra. C'est une invitation. Fanasana izany. Priez. Mivava. Appelle-moi dans le temps de difficulté. Antsoy aho amin'ny andro Et je fahoriana. veux te répondre. Ary dia Et malenao tu aho. vas me glorifier. Ary ianao kosa amin'ny Quand Dieu voninahitra. répond prière, nous porte joie Rehefa mamaly vavaka Andriamanitra dia mitondra fifaliana et nous antsika zany. glorifions Dieu. Ary dia manome voninahitra Alors Dieu an'Andriamanitra aime isika. ce genre de glorification. Ka tian'Andriamanitra izany karazana Et il fanomezam-boninahitra a zany. intérêt et il a le désir de vous délivrer. Ary tena fifaliana ho azy mihitsy faniriana fatratra ho aminy ny hanafaka anao. Criez à moi Antsoy dans aho le temps de difficulté. amin'ny andro fahoriana. Et dans le livre de Jérémie, je crois, on a dit, demandez-moi et je vais vous montrer des choses merveilleuses. Ary eo amin'ny bokin'ny Jeremia dia voasoratra manao hoe antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sarom-patarina izay tsy fantatrao. Alléluia. Alors si vous voulez voir des choses merveilleuses, Ko raha tianao no hahita zavatra si vous mahafinaritra, voulez voir des miracles, raha tianao no hanita si vous fahagagana, voulez des choses raha tianao exceptionnelles, no hahita zavatra tena maningana mihitsy, pas dans la cour normale de la vie, tsy araka izao hita amin'ny fiainana mais des andavanandro, miracles Dieu fera pour vous. fa tena fahagagana ataon'Andriamanitra aminao Et il a mihitsy. dit, criez à moi Hoy izy hoe antsoy aho, et je vais vous répondre. amaly Et ianao je aho, vais vous montrer des choses merveilleuses anehoako zavatra sarom-patarina que ianao vous-même vous ne pouvez pas imaginer. izay tsy azonao eritreretina akory. Alors si vous tournez à droite ou à gauche dans la Bible, Ka raha mivilina ao amin'ny kavanana ianao na amin'ny ankavia ao amin'ny baiboly, il n'y a qu'une chose à faire. raha mamadibadika zavatra ao amin'ny Et baiboly, c'est garanti qu'il va tokana ihany zavatra réussir. tokony atao izay mahomby Si tokoa vous zany. priez, Raha miantso Dieu ianao, répondra à la prière. mamaly vavaka Andriamanitra. Alléluia. Il y a plusieurs des gens entre vous, il n'y a pas de travail. Misy maro aminareo tsy manana asa. J'ai parlé à quelques frères ce matin, ils disent on n'a pas de travail. Ndresaka tamin'ny raha vitsivitsy any teo maraina dia hoy izy hoe tsy manana asa aho.
Il y a des millions qu'on a de travail à Madagascar et Dieu peut vous mettre un de ces millions. Misy tapitrisa no miasa eto Madagasikara ary Andriamanitra dia mahafaka mametraka anao amin'ireny tapitrisa ireny. Alléluia. Il peut vous joindre dans l'armée qui travaille. Afaka omeny ao tafiky ny Mais fiasana ianao. peut-être vous êtes paresseux, vous ne priez pas assez. Fa angamba malaina ianao dia tsy ampy ny vavaka ataonao. Ou il y a un autre problème, vous êtes habitué maintenant de ne pas travailler. Na olana hafa anankiray koa dia efa zatra tsy miasa intsony ianao zao. Vous êtes devenu paresseux Tonga malaina sy kamo parce ianao. qu'il y a les familles ici, là, vous donnent de l'argent et vous vous débrouillez. Satria misy ny fianakaviana aty sy aroa izay manome vola anao dia afaka mikarataka ianao. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Fa tsy zany ny sitrapon'ny Je Andriamanitra. peux dire c'est la volonté de Dieu de vous donner quelque chose à faire. Azoko lazaina fa sitrapon'Andriamanitra ny anome Et anao c'est la zavatra volonté atao. de Dieu que vous gagnez le pain de votre pain de la sueur de votre front. Ary sitrapon'Andriamanitra ny azahoanao ny mofonao amin'ny atsembohan'ny Et c'est la tavanao. volonté de Dieu de répondre à votre prière. Ary sitrapon'Andriamanitra ny amaly ny mivavaka atao. Alors peut-être maintenant vous avez besoin de vraiment prier, vraiment crier. Angamba amin'izao fotoana izao tena mila ny mivavaka mihitsy ianao, tena mila mivavaka Que mihitsy. ce soit notre besoin, Na inona zavatra ilainao. Dieu est capable. Andriamanitra dia mahay. Alléluia. Même si les adversaires disent il n'y a pas espoir, on va vous tuer. Na dia miteny azy amin'ny fahavalo hoe tsy misy fanantenana fa hovonoiny ianao. C'est exactement ce qu'on a fait l'armée de Sankarib. Zany mihitsy angeny nataon'ny tafiky Sakeribe. Mais Isaïe le prophète, Kanefa Isaia mpaminany Dieu répond en prière. laza manao Andriamanitra Ézéchiel a mamaly dit Dieu répond en prière. vavaka. Andriamanitra mamaly On va vavaka. crier à Dieu. Iantso Et an'Andriamanitra on a prié. ivavaka. Et on a crié. Ary dia Et Dieu nivavaka a izy ireo niantso répondu. ary dia namaly vavaka Andriamanitra. Alléluia. Alors, la conclusion, Dieu répond prière. Ka ny fehi-kevitra dia zao hoe mamaly vavaka En Andriamanitra. vérité, une fois Jésus a dit aux apôtres, Tena marina zao nolazain'i Jesosy tamin'ny apôstôly ndray mandeha. vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Tsy manana ianareo satria tsy mangataka. Ou vous ne priez pas assez. Na tsy ampy ny vavaka ataonareo. Ce n'est pas la faute de Dieu. Tsy fahatsoana Azafady, an'Andriamanitra. c'est votre faute. Fahatsoanao zany. Alors azafady. j'ai peur que vous êtes devenus paresseux Ka matahotra any sao dia efa nalaina et ianao. vous ne faites pas don jusqu'à que Dieu ouvre la porte. Ka tsy mandondona intsony mandra-panokatran'Andriamanitra ny Vous avez varavara. un problème Manana olana ianao. et votre problème peut dissoudre par prière. Ary ny olanao dia mety ho vaovà amin'ny Il alalan'ny dit vavaka. priez, criez Hoy izy hoe antsoy, mivavà. Appelle-moi. Antsoy aho. dans le temps de difficulté, Amin'ny andron'ny fahasairana. dans le temps de distress. Amin'ny andro fahoriana. Qu'est-ce que est votre problème? Inona ary ny olana eo aminao? Malade? Marary. C'est pas problème. Tsy olana zany. Jésus a déjà porté votre maladie. Andriamanitra dia efa Jesosy dia efa nitondra ny aretinao. Faites un chèque sur le banque du ciel. Ary manaova seky ho amin'ny banky ny Mais lanitra. priez, Mivavà. priez, Mivavà. et Dieu répondra à prière. Ary Andriamanitra hamaly vavaka. Amen. Amen. Il n'y a pas raison que vous souffrez. Tsy misy antony tokony ijalianao. Il n'y a pas raison que vous êtes en distress. Tsy misy antony tokony ahatonga anao amin'ny fahoriana. Est-ce que quelqu'un est en trouble? Ary raha ohatra ka misy tonga tratra fahasairana, Qu'il prie. aoka izy hivavaka. Quelqu'un malade, qu'il prie. Misy marary ve, aoka izy Vous êtes hivavaka. tous en problème, priez un pour l'autre et vous serez guéris. Tojo fahasairana nadolo nareo mivavà dia ho sitrany ianareo. Alléluia. Alléluia. Alors voyez, nous n'en avons pas ce que nous avons besoin parce que nous prions pas assez la vérité. Dites la vérité. Ka jereo tsara fa izao ny marina, tsy ampy ny fananantsika an'izay ilayntsika satria tsy ampy ny vavaka ataontsika. Vous ne pouvez pas confesser la vérité, c'est difficile. Hein? Tsy afaka ilaza ny marina ianao, sarotra zany. Mais dites au Seigneur, je suis paresseux. Lazao mihitsy ny tompo hoe kamo tompo. Mes désirs dans mon cœur de vous convoquer et de prier de tout mon cœur. Meo any faniriana atao anatin'ny foko mba hiantso anao ary hivavaka amin'ny foko manontolo. Priez Mivavà. et Dieu va répondre à prière. Andriamanitra dia maly vavaka. Il n'y a pas aucune raison Tsy misy antony hafa mihitsy de ne pas avoir la réponse de notre prière. hoe tsy hananana ny valim-bavaka La tsika. parole de Dieu dit si ce qui met sa vie en droite aura le salut de Dieu. Tenin'Andriamanitra dia milaza hoe izay manitsy ny lalany no azo ny famonjen'Andriamanitra. Alors, peut-être votre problème, vous êtes battu spirituellement, vous ne vivez pas une vie de sainteté et une vie de prière. Angamba ny olanao dia reraka ara-panahy, resy ara-panahy anao tsy miaina amin'ny fahamasinana.
Alors Dieu, dans sa sagesse divine, ary Andriamanitra ho amin'ny fahendreny il n'envoie pas des cadeaux comme ça facilement. tsy manome fanomezana tsotsotra ohatran'izao izy. Mais vous devez prier, 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 jusqu'à ce qu'après, plus tard, vous allez apprécier la bénédiction de Dieu. Fa tokony ivavaka ianao ivavaka mandra-pahatonga ny fotoana aoriana izay ankasitraka ny Vous fanomezan'Andriamanitra que ianao. vous avez victoire, Ianao zay efa manana peut-être fantasena parce que vous priez plus, satria mivavaka bebe kokoa ianao, vous êtes plus sérieux dans votre vie spirituelle. matotra kokoa ianao eo amin'ny fiainanao ara-panahy. Alors, que ce soit votre problème, frères et sœurs, Ka na inona olana eo aminao raha lasana bavy, vous ne avez pas parce que vous ne priez pas. tsy manana ianao satria tsy mivavaka. Vous dites peut-être, non, je prie, frère. Dia teny angamby ianao hoe tsy efa mivavaka ane rahalahy. Comment vous priez? Ka ahoana ary ny fomba mivavaka ao e? Demi-dormi? Matoritory. Ça ne va pas, ça. Tsy mety Qu'est-ce zany. qu'il dit la parole? Ahoana ny antsoiny tenin'Andriamanitra? Ézéchiel et Ézéchiel. Ezekia sy Isaia, Et qu'est-ce qu'on a fait? inona ny nataon'izy ireo? Lisez la portion. Aoka vakitsika ny andiny soratra masina. On a dit quoi? Prier? Nivavaka izy. Plus que ça. Mihoatra noho izany, Plus que ça. mihoatra noho On izany. va le lire en gage. Ho vakitsika zany amin'ny teny malagasy, tantara faharoa, toko faharoa amin'ny telopolo andininy faharoapolo. Ary noho izany dia nivavaka Ezekia mpanjaka sy Isaia mpaminany zanak'i Amoza ka nitaraina tamin'ny lanitra. Ary Jehovah naniraka anjely izay nandringana ny lehilahy mahery rehetra sy ny mpanapaka ary nikomandy teo amin'ny tombon'ny mpanjakany Asiria ka dia lasa nody amin'ny kenatra Sankeriba. Ary noho ningitra tao an-tranon'ny Andriamanina izy dia namono azy tao tamin'ny sambatra ny zanany natera. Alléluia. Qu'est-ce que Alléluia. Dieu a fait? Inona ny natao? Il a envoyé les anges. Nataon'Andriamanitra Il dia a naniraka ny confusé anjely l'armée. izy. Anapikorotana Il a ireo confusé les tampoka ireo izy. adversaires. Napikorotana ireo fahavalo Je ireo ne sais izy. pas pourquoi le Seigneur me rappelle de cette histoire. Tsy fantatro naninona ny tompo Nous mampatsiaro étions en Philippines, tany Philippines izay indray mandeha. peut-être 1957 ou 58, avant beaucoup que vous étiez nés encore. Tamin'ny taona fito amby dimapolo, valo amby dimapolo taloha ny nahaterahanao e. Et là-bas, il y a il y a des paladismes, mais les mosquites des paladismes, mais ils sont différents paladismes. Ils peuvent vous frapper et vous paralyser. Any dia misy karazana tazo mahery zany a zay tena mety mahatratra anao Et nous étions ary tsy mampihetsika anao. dans une place un peu dedans dans l'intérieur et sœur a été piquée par une mosquite. Ary tao amin'ny toerana paralyse. afovoambony tao izay a dia nisy moka zany nanaikitra ny sœur dia tsy afanetsika mihitsy izy. Après, nous sommes rentrés à la capitale, chez des amis là-bas, et elle était vraiment très malade. Ary lasa tany amin'ny namany zay avy teo tany Renivohitra tena Très malade malade. izy. Il y avait un frère, un ami un docteur qui est ami de nous, de cet ami que nous étions avec eux. Nisy namana anankiray zay mpitsabo niaraka taminay. Alors, cette famille-là a dit, moi je veux appeler ce docteur pour nous dire qu'est-ce qui est le problème, pour savoir dia hoy le comment fianakaviana prier. hoe andeha ho antsonina mihitsy ny dokotera mba hahafantatra hoe inona no antony. Et à peine qu'il est venu, il était un croyant, Ka raha vatany voatonga izy fa izy io dia mpino. et il a vu, et il dit, Dia nahita ny sœur izy dia ça, il a frappé le spinal cord, il n'y a pas espoir pour elle. dia hoy izy hoe tena nahazo ny azon-damosiny le izy a tsy misy fanantenana ho azy. Ça ne va pas durer peut-être jusqu'à le matin. Ngamba tsy haharitra hatramin'ny maraina izy. Alors qu'est-ce que moi j'ai fait? Ka inona no nataoko? J'ai dit non, on ne va pas accepter ça. Dia hoy aho hoe tsy azo ekeny zany. J'ai prié toute la nuit. Nivavaka nandritry ny alina aho. Le lendemain, il était debout. Ny ampitso a tafatsangana Mais izy. j'ai prié, j'ai crié, j'ai fait beaucoup de bruit. Kanefa mivavaka sy nitaraina ary nitabataba mafy aho. C'était 1957 et on a beaucoup encore, on n'est pas arrivé encore à Madagascar. Tamin'ny fito amby dimapolo sy sivinjato sy arivo zany mbola tsy tonga Seigneur, nous voulons les milliers encore sauvés. Tompo mbola tianay ny olona amina lavitra isany mba Je voavoaka. n'accepte pas que de les laisser partir.
tsy ekeko mihitsy ny hoe andeha izy Tu dois le guérir. tsy maintsy manasitra Dans anazy le nom de Jésus. amin'ny anaran'ny On a jesosy fait des bruits. tena nisy Marina. fatataba mihitsy mariny zany J'ai fait des bruits toute la nuit. tena niantsoantso ny J'ai tabataba pleuré toute la nuit. nitomanina andritry ny alina aho Seigneur, je n'accepte pas qu'il meure. tompo tsy ekeko mihitsy ny hafatesany Marne, je n'accepte pas. tsy manaiky aho Je refuse. tena mandaa Et après ça, vers les 5h, 6h le matin, elle les mettait debout. da nefa taoriana zany tamin'ny 5 na 9 ora Je réponds prière. tafatsangana izy mamaly vavaka Mais il andriamanitra y a des gens, misy olona Seigneur, bénis-moi. da io a Prière vous. vavaka malemy Elle ne peut pas même arriver à votre nez. tsy tonga Ici, eo à amin'ny jour. oriny Pas akory même 3 cm. tsy tonga 3 cm avy eo amin'ny oriny Mais akory qu'est-ce qu'on a Isaïe a fait? da inona nataony Isaia Qu'est-ce qu'il a fait? inona ny nataony Dites-le en gage. Ah, elle a crié. lazao amin'ny teny gasy nitaraina izy Alléluia. alleluia Il n'a pas accepté d'être battu tsy nekeny mihitsy zany ho resy et que l'armée passe le mur. ka ny hoe ny fahavalo dia andrava ny manda Alors on a prié, on a crié de tonga ny vavaka izy ireo nitaraina et ny Dieu antso a accompli sa promesse. ary de nanatanteraka ny teny fikasan'andriamanitra Appelle-moi dans ta distress hoe antsoy aho amin'ny andro et je fahorianao veux te répondre de amaly anao aho et tu vas me ary glorifier. ame voninahitra Alléluia. Alléluia. On a commencé à prier, crier. de mivavaka sy Je nitaraina suis izy sûr ireo au moins 4-5 heures. azoko antoka mihitsy fa farafaratsy ny efatra Et ora bien na la dimy nuit alors, peut-être à 2 heures le matin, le Ah, Seigneur a envoyé plusieurs anges. ary tamin'ny alina angamba tamin'ny roa maraina nandefa anjely be de be Il a andriamanitra confusé l'armée, il les a tués à leur place. nampisaviritaka ny miaramila izy ireny ka namono azy Je réponds prière, mamaly frère. vavaka andriamanitra rahalahy Ne marchez pas comme quelqu'un que vous êtes un orpheline. aza miaraka amin'ny olona izay Non, vous n'êtes pas orpheline. Elia Jesus, c'est votre grand frère, il est à Yes. côté du Père. isika tsy kamboty a fa misy an jesosy a eo akaikindray Il y a Dieu qui vous a promis, créez à moi. misy andriamanitra zay nampanantenanao hoe antsoy Appelle à moi. antsoy Et aho je veux te répondre. ary de amaly anao aho Tu n'as pas parce que tu ne pries pas. tsy manana ianao satria tsy mivavaky ianao Soyez délivrés de votre paresse. aoka ho afahana amin'io fahalainanao io ianao Priez, priez. mivavaha Ne soyez pas tranquille. ako tsy tsahatra mihitsy Faites ianao comme Jacob. manaova tahaka ny jakoba Jacob n'a pas prié comme quelqu'un de nous, ici on prie. jakoba tsy nanao vavaka oatra ny sasany Quand amintsika il était avec l'ange, il luttait avec l'ange. rehefa niaraka tamin'ny anjely izy tena niady Cet ny ange tolona était tamin'ny anjely Jésus. ary io anjely io de tsy iza Il fa n'a pas dit jesosy à Azaphat, Seigneur, reste à côté de moi. izy tsy nilaza hoe azafady tompo mijanony eto kaiky Non, il a dit, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu me bénis. tsy afa ho izy hoe tsy avelako ianao raha tsy Je tahinao suis battu dans ma vie. tena resy aho eo amin'ny fiainao J'ai triché, moi, Laban. tena namitaka ny J'ai labana fait beaucoup de trucs. nanao zavatra maro samihafa Mais je suis rats. tena ratsy aho Change-moi. movay aho Change mon cœur. movay ny foko Donne-moi la vie de prière. meo any fiainam-bavaka Donne-moi une nouvelle vie. meo a fiainana vaovao Change-moi de Jacob qui est un tricheur à Israël. hovay avy amin'ilay jakoba izay mpamitaka mba ho tonga israely Et qu'est-ce que la parole dit? ahoana ny tenin'andriamanitra Il avy eo a lutté toute la nuit. niady ny tolona Il a crié. niantsoantso izy Isaïe a crié. isaia de niantsoantso Ézéchiel a crié. ezekia de Dieu a niantsoantso dit appelle-moi hoy andriamanitra hoe antsoy dans aho le temps de ta distress. amin'ny andro ny Et je fahorianao veux te répondre. ary de amaly anao Et tu aho vas me glorifier. ary ame voninahitra ahy ianao Alléluia. Vous êtes prêtes? voniny anao Amen. amen Alors nous avons dit, nous avons beaucoup de choses à faire pour Dieu. misy zavatra be dehibe ho ataontsika ao an'andriamanitra Et on ne peut pas le faire de nous-mêmes. tsy azotsika atao atsika rery zany Impossible. tsy azo atao mihitsy Et nous avons besoin de Dieu. mila Nous an'andriamanitra avons isika. besoin d'être remplis de la puissance de Dieu. mila ny ofenona ny herin'andriamanitra isika D'être transformés de victimes de situations à victorieux. mba hovana amin'ireny hoe hiarany zavatra ireny mba ho tonga mpandresy
Dieu peut changer la situation par prière. Andriamanitra dia afaka manova ny toejavatra amin'ny alalan'ny vavaka. Dieu peut me donner du travail comme il donne à beaucoup de pécheurs. Andriamanitra dia afaka manome asa tahaka an'izay nanomezan'ny mpanota maro. Amen. Amen. Je veux prier, je veux prier, je veux crier. Ivavaka te ivavaka foana. Jusqu'à le Seigneur envoie son ange et il me délivre comme il a délivré l'armée d'Israël, le pays là-bas. Mandrapaniraka ny tompony anjeliny anafaka tahaka an'izay nanafahany ny mponiny Israely. Mais les anges sont prêts à la commandement de Dieu. Fa ny anjely dia vonona amin'izay baikon'Andriamanitra. Les anges. Ny anjely On est prêts. Vonona reny. Qu'est-ce qu'il a fait Daniel? Inona nataony Daniel? Il a prié. Mivavaka izy. Il a continué 21 jours dans le jeûne et prière. Nitohy nandritra ny 220 andro nivavaka sy Jusqu'à que Dieu mivadiana était izy. obligé d'envoyer le meilleur, le plus fort ange qu'il avait. Mandrapahatonga an'Andriamanitra voatery naniraka ny anjely mahery Et indrindra. Michael est descendu. Ary dia nidina Il Mikaely. a battu le prince Nandresy ny et il a porté la réponse de prière. nandresy ny andrina izy ary dia Si Daniel était comme quelqu'un de nous paresseux de prier, raha to Daniel ka tahaka ny sasany amintsika izay kamo sy malaina mivavaka il n'aurait aucune révélation. dia tsy nahazo fanambarana na dia iray Voyez, azy. frères et sœurs, prière et puissance. Jereo raha lasa nambava fa mivavaka dia mahery. Prière ouvre les yeux, les oreilles de Dieu. Ny vavaka dia manokatra ny Prière sofin'Andriamanitra. fera un miracle dans votre vie spirituelle. Ny vavaka dia hanao fahagagana ny fiainanao ara-panahy. Il va vous changer d'une malème à une forte personne. Anovanao hiala amin'ny fahalemena izy mba hampatonga anao olona Nous mahery. devons changer. Tokony hiova isika. Alléluia. Alléluia. Et avoir d'espération pour être victorieux dans notre vie. Ary tena aniry fatratra mihitsy mba hanana fandresena eo Bénis notre famille. hitahy ny fiaina Bénis notre église. fianakaviantsika amin'ny Bénis fiainantsika. notre œuvre. Ny asantsika Avoir courage manana de crier jusqu'à que Dieu envoie les anges pour chacun de nous. manana fahasahina mba hivavaka mandra-paniraka Andriamanitra ny anjely eo amintsika. Alléluia. Si vous n'avez pas, Jésus a dit, parce que vous ne demandez pas ou vous ne priez pas assez. Matoy ianao tsy manana dia hoy Jesosy hoe tsy nivavaka, tsy ampy mivavaka ao. Il faut persévérer dans la prière. Tokony hitozo saharitra ao amin'ny Et vavaka. de la même temps, la raison que quelquefois Dieu retarde un peu, Ary indraindray ny antony izay hitaretraretran'Andriamanitra parce qu'il veut faire un miracle dans votre vie. satria te hanao fahagagana ao amin'ny fiainanao Il izy. veut vous changer. Te hanovanao Il izy. veut vous faire apprendre la vie de prière. Te hampianatra anao amin'ny fiainam-bavaka Il izy. veut parler avec vous en plus. Te mbola hiresaka aminao bebe kokoa Pas de izy. temps en temps, vous venez seulement de demander donne. Tsy hoe tsy indraindray araky ireny fangatahanao matetika ireny. Nous devons arriver à un point que nous sommes tellement heureux d'être enfants de Dieu Tena tokony ho tonga amin'ny toerana anankiray tsika izay tena aniritsika et an'izay augmenter le temps de notre conversation et communication avec ary Dieu. ampitombotsika ny fotoana firesahana amin'Andriamanitra. Si Dieu répond pour quelqu'un de vous paresseux là, Raha Andriamanitra mamaly vavaka amin'ny sasany aminareo izay malaina vous ireo n'allez pas apprécier. tsy angamba tsy ho ankasitrahanao. Mais quand on prie vraiment et on crie à Dieu et on règle notre vie Kanefa raha mivavaka tsara ka manitsy ny fiainantsika amin'Andriamanitra et on fait la volonté de Dieu dans ka notre manao vie sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. et la volonté de Dieu d'être vive, une vie sainte et vie de prière. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny aina amin'ny fiainana feno fahamasinana sy fiainam-bavaka Et vous auriez la bénédiction. dia ho azonao Vous ny n'avez fitahina. pas parce que vous ne demandez pas. Tsy manana ianao satria tsy mangataka. Et nous avons lu ça dans la Bible. Ary nivakitsika Dans tao le anatin'ny psaume baiboly zany. 34, il y a un verset qui dit « Cet pauvre homme a crié et Dieu l'a entendu. Ao amin'ny salamo faefatra amin'ny telopolo dia misy hoe ity olo mahantra ity ny antso dia ny haino » On Andriamanitra. va le lire. This poor man cried and the Lord heard him. Non, oui, je crois 34, 6. Ao amin'ny Psaume salamo 30. Mettez vous-même dans cette verset-là. Moi, j'ai mis beaucoup de fois, moi, je ao suis ianao mba ao pauvre, anatin'io Seigneur. antenitsoratra masony io mihitsy za dia manao an'izany mihitsy. Salamo faefatra amin'ny telopolo andininy fahaenina. This poor man cried and the Lord heard him Ity and olo- saved him out of all his distresses.
ity olo-manitra ity niantso dia niainy Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Alléluia. Alléluia. J'étais en distress. Za dia tao anatin'ny fahoriana. Et j'ai dit, Seigneur, je suis en distress. Dia hoy aho hoe tompo ao anatin'ny fahoriana. J'étais jeune encore, je ne voulais pas être veuve. Mbola tanora tsy dia ho mativady sady aho. Et Dieu a fait le plan pour que nous venions à Madagascar. Ary dia nataon'Andriamanitra amin'ny planina mba hatongavanay aty Madagasikara. Et l'ange de la mort est venu jusqu'à la maison. Tonga tao amin'ny tranonay mihitsy ny anjelin'ny fahafatesana. Il a dit, je vais vous prendre cette nuit. Hoy izy hoe tena ho raisiko ianao androany any noho ny moka rehetra. Il donne la vie. Manome fiainana Elle izy. est créative, la parole de Dieu. Tena marina ny tenin'Andriamanitra. Amen. Amen. Alors, Dieu a répondu prière. Namaly vavaka Andriamanitra arak'izany. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait Isaïe? Inona no nataony Isaia? Qu'est-ce qu'il a fait Ézéchiel? Inona no nataony Ezekia? On a crié, Niantsoantso pas izy. seulement prié. Tsy hoe mivavaka fotsiny. Et Dieu a dit, nous venons de lire dans Psaume 34, Dia hoy Andriamanitra araky nivakitsika tao amin'ny Salamo fahaefatra amby telopolo. cet pauvre homme Ity olo-manitra ou ity, cette pauvre sœur ity rahavavy manitra qui sont en ity, distress, izay ao anatin'ny en fahoriana, difficulté. ao anatin'ny fahasairanana. Et Dieu seulement peut le délivrer. Andriamanitra ihany no afaka Il manafaka a azy. crié à moi Niantso ahy izy et je l'ai délivré. ary dia nanafaka azy aho. Alléluia. Alléluia. La même chose que Dieu a fait pour les autres, il fera pour vous. Ny zavatra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa dia ataony aminao koa. Vous êtes prêts ce soir? Voniny ianao amin'ity arivo Vous ity. êtes prêts là-bas? Voniny ianao iry. Hein? Vous n'allez pas dormir. Hein? Tsy atory ianao a. Les prières, bénis-moi, et les enfants. Ny vavaka ohatran'izany hoe taio taio zanako. Mahantra izay. Ça ne va pas. Tsy mety zany. Dans le nom de Amin'ny Jésus, anaran'i Jesosy. Père, je viens à toi. Ray eo Je suis en distress. tena ao anatin'ny fahoriana. J'ai besoin d'être le nourriteur de ma famille. Za dia mila ho mpamana ny fianakaviako. Ouvre le chemin pour moi. Mankafa lalana ho Et ahy. je prie. Vavaka mivavaka. Et je fais la volonté de Dieu. Manao ny Et ça ne sitrapon'Andriamanitra. va pas passer beaucoup de temps et le Seigneur ouvrira les Ary chemins. tsy hoe ela dia hanokatra lalana ny tompo. Alléluia. Alléluia. Vous croyez en ça? Mino zany Bien, ianao. écoutez là, on va commencer de maintenant prier. No tsara ary zao ankehitriny Et zao vous tsika dia allez nous hanoka faire vavaka. des témoignages les dimanches. Ary dia hanao fijoroana vavolombelona ianao amin'ny lahady. Que ce soit guérison, Na que fanasitranana, ce soit délivrance de la paresse. na fanafahana amin'ny akamona. Si. Que changement de votre vie à la vie de prière Miova ny fiainanao fiainam-bavaka. et être battu mais vie à avoir victoire. Ary fiaina ampaharesena ao amin'ny fiainam-pandresena. Dieu répond prière. Mamaly vavaka Andriamanitra. Et vous avez le nom de Jésus aussi. Ary manana ny anaran'i Et vous Jesosy avez le ianao. mérite de Jésus aussi. Manana ny Quand familian'i vous Jesosy ianao. priez ici, Raha fa mivavaka eto ianao. Jésus prend votre prière et la présente à la trône de Dieu. Mandray ny vavaka izay ataonao Jesosy ary maneho izany Et eo quand amin'ny le seza fiandrianan'Andriamanitra. miracle de la grâce de Dieu Ary ny fahagagan'ny fahasoavan'Andriamanitra fera la délivrance nécessaire dans votre âme dia manafaka ny fanahinao. et changement de votre vie. Ary fanovana amin'ny fiainanao. Les anges viendront à votre côté Hiaka anakaiky anao ny anjely. parce que Dieu envoyera ses anges Satria Andriamanitra niraka ny et il va anjely. battre les Ary adversaires. dia andresy ny fahavalo ireny. Alléluia. Alleluia. On va commencer à prier. Nous avons du Anomboka temps. hivavaka antsika manana ny fotoantsika zao. Amen. Amen. Priez s'il vous plaît. Vavary azafady. Pas dormir ici. Tsy Hein. matory eto a. Maison de Dieu, maison de prière. Amin'ny tranon'Andriamanitra dia trano Soyez fivavahana. en desperation. Aoka tena aniry fatratra Mettez ianao. votre besoin devant Dieu. Ataovy eo anatsy-n'Andriamanitra ny zavatra ilainao. Dites-moi, je suis le pauvre. Je crie à toi, Seigneur. Lazao hoe za tompo ilay olo mahantraka miantso anao. Ce que vous avez besoin, Izay ilainao ary Dieu le fera. Andriamanitra dia hanao izany. On va prier tous. Hiaraka hivavaka avokoa isika rehetra.